Ampifaliana mandrakariva no ionatsika ao anatin'izao fandarana, andraisantsika ny fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Hanatanteraka izany isika ka ieloavany vavaka isika. Manato-pisaorana aminao zay Andriamanitra ray, zanaka fanahy-masina no ny hanomezanao anay tombotsoa ho an'ny fianarana ny teninao, mba handraisanay ny hery avy aminao hiatrehana izao fiainana izao, ary homanana indrindra amin'ny fiavianao be voninahitra. Koa raha natanteraka izao fandarana izao izahay, dia manasanao eto anivonay hitondra hery, hitondra fahalalana, ary hitondra famelombelomana ho anay. Koa dia ny vavaka Tompo malalo dia tononona sy angatahana amin'ny anaratsoanao rery ihany. Amen. Amin'ity andro faharoa ity dia ny vavaka no resahantsika hoe mitondra hery ny vavaka, mitondra hery ny vavaka. Ny razambe-ntsika Adama sy Eva dia nanomboka niditra tao anatin'ny fivavahana, ny fiekekeloka sy ny fibebahana rehefa niditra ny fahotana. Fa taloha izay dia fiderana sy fanomezam-boninahitra sesilany no nasetry ny voary tao anatin'ny tsy fahotana. Fa rehefa tonga kosa ny fahotana dia nomban'ny fifonana sy ny fibebahana, fiekenkeloka ny vavaka natao. Ka ho arananao vavaka i Abela sy Kaina, dia ny vavaka nataony Abela dia nakasitrahan'Andriamanitra, ary ny fiankofana nataony Kaina kosa dia tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Voarakitra ho amin'ny bokin'ny Genesisy izany. Kanefa kosa andeha jerentsika ny voalazan'ny bokin'ny Hebreo mikasika ny vokatry ny fivavahana zay ankasitrahana. Ny fivavahan'ny Abela dia nakasitrahana araka ny bokin'ny Hebreo 12 ary ny 14. Ahoana hoy ny soratra masina ny amin'ny fivavahana izay notanterahany Abela? Finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny an'ny fanatitra tsara noho ny an'ny Kaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no nanambarany amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na dia maty azy izy dia mbola miteny ihany. Maty ny Abela, fa ny akon'ny fivavahany kosa dia mbola miteny mandrak'androany. Koa dia manasa anao ny lanitra mba hanana ny fivavahana marina io, fa manan-kery mandrak'izao zany vavaka nataony Abela tamin'Andriamanitra izany. Ny vavaka mantsy dia famelombelomana ny fanahy ho antsika ho tonga eo anatrehan'Andriamanitra, ary dia miresaka, miteny, maneho mandrakariva ny herin'Andriamanitra izany vavaka izany. Tsy izany ihany no zavatra hita, fa Enoka ihany koa dia olony vavaka, ary ny vavaka ny fandraisany mandrakariva tamin'Andriamanitra no natonga azy nampakarin'Andriamanitra hiala amin'izao fiainana izao any amin'ny fiainana mandrakizay. Andehantsika hamaky ny bokin'ny Genesisy 15 izay iresahana mahakasika ny herin'ny vavaka izay nampakatra ny Enoka ho any amin'ny fiainana ivelany izao planeta tany misy antsika izao, ho any amin'ny lanitra. Enoka Genesisy 15:2. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka tao aorian'ny niterahan'ny Metusela, ary ny 20. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Izany no voambara fa herin'ny vavaka, ny herin'ny vavaka tao amin'ny Enoka dia nafahan'Andriamanitra nitondra azy
ho any amin'ny tsy hita, de tahaka izany koa ianao am'izao fiainana izao. Andriamanitra de afaka hitondranao amin'ny toeran'ny fombiazana, ka amin'ny alalan'ny vavaka no andraisana sy hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ny vavaka de nampakatra ny Enoka ho any amin'ny lanitra, de tahaka izany ihany koa ankehitriny mitondra hery ny vavaka, satria ny vavaka no mampakatra atsika eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny vavaka dia tsy mampidina an'Andriamanitra ho ety anivontsika, fa mampakatra atsika ho any amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ny vavaka dia voatanisa maromaro ny herin'ny vavaka. Andeha jerentsika indray Mosesy rehefa nomen'Andriamanitra tombontsoan'ny fitariana teo anatrehany fiainan'ny zanak'Israely hiala ao amin'ny fanandevozan'ny Egyptianina teo an-tanan'ny Farao ho any amin'ny tany Kanana hanompo an'Andriamanitra, dia Mosesy no nampiasain'Andriamanitra hanafaka an'ireto vahoaka ireto. Ary ny fahafahana zay azon'ny Mosesy dia tsy ny herin'ny tenany, fa ny herin'ny vavaka, ny herin'ny fitarainany nataony tamin'Andriamanitra. Koa de tahaka izany ihany koa isika ao anatin'ny fanandevozana maro samihafa eto amin'ity zao tontolo zao ity isika, fa ny fahafahana amin'ny fanandevozan'ity zao tontolo zao ity dia ny herin'ny vavaka. Ny bokin'ny Exodosy 4:12 no anoratan'ny Mosesy izany herin'ny vavaka nataony izany araky ny 5:15. Izao no tenin'ny soratra masina araky ny bokin'ny Exodosy 4:12. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Nahoana no mitaraina amiko ianao? Eo natrehan'ny fahavalo manenjika dia andetsika hanandra-bavaka. Eo natrehan'ny ranomasombe manjepijepy manoloana ny fiainantsika dia andeontsika hanao tahaka ny Mosesy amin'ny herin'ny vavaka, fa ny herin'ny vavaka no nahazahoana nanditany maina. Tianao ve lay ranomasina zay manafitra anao ho tonga tany maina? Ny herin'ny vavaka no nahazahoany Mosesy fandresena. Ary ny fandresena nataon'Andriamanitra ho an'ny Mosesy sy ny zanak'Israely dia mbola tsy miova, satria Andriamanitra tsy miova andriamantsika. Koa dia ny vavaka no hery teo am-pelatanan'Andriamanitra nomenan'ny Mosesy hitariana ny zanak'Israely. De tahaka izany ihany koa ankehitriny ny herin'ny vavaka no hiasa amintsika isam-batan'olona sy ny vondrona mba hahazahoana fandresena mitalakotrokotroka. Rehefa tavavoaka ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia tonga ny fotoana tsy maintsy ny nodimbiasan'ny Josoa indray ny fitariana. De mbola izany herin'ny vavaka izany ihany koa no nandresen'i Josoa reto firenena zay tonga fahavalo teo anatrehany. Ary tao anatin'izany ady izany de nanao fahagagana manokan'Andriamanitra araky ny bokin'ny Josoa 10, ny 12 ka hatramin'ny 15. Andeny hovakitsika ny bokin'ny Josoa 10, ny 12 ka hatramin'ny 15. Ary tamin'izany Josoa dia niteny tamin'i Jehova tamin'ny andro nanoloran'i Jehova ny Amorita teo anoloan'ny zanak'Israely, ka nanao teo mason'ny zanak'Israely hoe: ry masoandro mijanona eo ambonin'ny Gibeona, ary ianao kosa ry volana any Andohasany Ailona. Ny 12 dia mahafinaritra. Ary tamin'izany Josoa dia niteny tamin'i Jehova: ny vavaka ry havana dia resaka fitenenana fanamborahana ny ao am-po amin'Andriamanitra. Ary inona ny vokatra izany vavaka izany? Ry masoandro, afaka nandidi ny masoandro tamin'ny herin'ny vavaka i Josoa mijanona. Ny 13 ny vokatra izany zavatra izany dia nijanona ny masoandro
ary nijanona koa ny volana mandra-pamaly ny olona ny fahavalony. Amaly ny olony Andriamanitra ary ny fahavalo ihany koa dia manjary resy no ny herin'ny vavaka. Manana toetra mety tsy tianao ianao satria fantatrao fa tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Mety fahalemena ara-nofo, mety fahalemena ara-tsaina, mety fahalemena ara-panahy. Ireny rehetrarehetra ireny dia fahavalo izay mamotika atsika tsy hidirantsika any amin'ny kananan'ny lanitra. Koa amin'ny alalan'ny vavaka dia tafajanona avokoa ireny kilema rehetra ireny. Amin'ny alalan'ny vavaka dia tonga mpandresy isika tahaka nataon'Andriamanitra tamin'i Josoa dia ataony amintsika ihany koa. Ny vavaka dia nampandresy an Daniel teo amin'ny varavaran'ny liona na nipazana azy na tsy tao amin'ny lavaky liona Daniel. Kanefa ny maraina dia niazakazaka aingana ny mpanjaka ka nanadina anazy teo amin'ny varavaran'ny liona Daniel. Moa ny Andriamanitra ivavahanao va izay hitoponao mahavonjy anao araky ny Daniel 9:9, ny 1:120 hatrany amin'ny 1:17 dia mitantara izany fanafahana entin'ny vavaka izany. Dia namaly tamin'ny fahakina sy tamin'ny fanetretena i Daniel ka nanao eo amin'ny 1:17 satria fantatr'Andriamanitra fa fahamarinana no hitany tamiko hoy ny Daniel 9:9-20. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavaliona tsy handrahatra satria fahamarinana no hitany tamiko sy teo natrehanao ry mpanjako tsy nanao ratsy aho. Ry havana, ny vavaka dia fiarovana. Tsy hoe rehefa tonga ny loza vao mivavaka fa hitantsika tary amin'ny 1:1 le hoe no ny vavaka nataony teo nanandrifeny Jerosalema dia voatery tsy maintsy nakatoavina ny didy ka natsipon-davakiliona izy. Ry havana, aoka olony vavaka isika fa rehefa olony vavaka isika dia mandresy. Ny vavaka Jesosy Kristy iatsika mamarana azy dia Jesosy mihitsiny no olony vavaka. Ary ny vavaka anisany nahagaga indrindra dia zao no tenenin Jesosy eo amin'ny filazantsarany Jaona 1:20, filazantsarany Jaona 1:20, ny 2:20. Zao ny tenin Jesosy. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe raio, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa no ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba hinony fa ianao no naniraka. Jesosy zany dia ny herin'ny vavaka no nahazahoany fandresena arak'izany 3:7 izay vakina izany. Dia rehefa nivavaka Jesosy dia nisaotra an'Andriamanitra, fantatra ianao fa miainao mandrakariva fa noho ny am'ireto vahoaka ireto dia mangataka aminao aho mba niaino ny vavako. Ry havana, ny vavaka no mitondra hery ho an'ny fiainantsika. Ny fiainam-panahintsika dia miankina indrindra amin'ny vavaka izay asandratsika. Ka aingany ho mpanandratra vavaka amin'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, dia tsy mifidy Andriamanitra fa miaino ny vavaka ao hatrany. Ivavaka isika. Misaotra anao zay tompo malalo fa ny tsy ambaratelo ny fandresena, ny hery hoentinay mivelona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ny vavaka izay asandratray aminao. Koa ampimandrakariva izay tompo malalo, anandratra ny vavaka eo anatrehanao amin'ny fonay rehetra, amin'ny sainay rehetra, amin'ny herinay rehetra. Tompo malalo, tafio ny herinao izahay ary avelao reo tsy mpamendrehanay.
misaotra anao manokana izahay no ny valim-bavaka zay efa omenao anay, fa ny ranomasina dia ataonao tany maina, ny volana mankitana ny masoandro dia antonao mba hitondrana fandresena ho anay. Tompo malalo, misaotra anao izahay satria Andriamanitry ny famonjena anay ianao zay miaino ny vavakay ary mamaly ny fivavakay. Ny vavaka dia tononona amin'ny anaratsoanao Jesosy. Amen.